Ny rahabantsika rehetra zany a dia manao a réaction tamin'ny fandaran'ny député Fidèle Zanakera androany momba ny poteau zay a nanomezan'ny taremarika hoe zay nanomezan'ny taremarika 1 million d'ariary nanamboarany Jirama amin'ny poteau fa rehefa ny orinasa tsy miankina dia 4 millions d'ariary dia hanao réaction zany tsy eo amin'io resaka poteau ifotsiny fa ny resaka iray manontolo amin'ny trosa ataon'ny malagasy amin'ny Banque mondiale tamin'ny herintaona 2024 akony dia nanao soratra nanao fanairana hoe ireo nomena zany a contrat anankifito na contrat 6 ny Olé Technologie tamin'ny programme LEAD Bagose LEAD 6 no azon'ny contrat azon'ny Olé Technologie tamin'ny programme LEAD izy dia nahazo contrat 134 millions de dollars tamin'ny volany trosain'ny malagasy 150 millions de dollars dia nanontany ny tena hoe ahoana moa tompoko no mahaposible an'izany orinasa anankiray no hitrosana malagasy vola be anamboarana poteau zay tokony ho vita malagasy ilay izy veriko zao zavatra zaraiko zao dia miainga amin'ilay fanazavan'ny député Fidèle Zanakera fa mifandraika indrindra amin'ireo vola izay trosain'ny malagasy miaraka amin'ny Banque mondiale Madagasikara. Mbola apetraka fotsiny aloha ny zavatra resahako zany eto dia resaka hoe inona daholo ilay vola be misy tsy fanjariana amin'ny recontrat atao amin'ny Banque mondiale eto Madagasikara. Meko anareo ny teboka ahafahanareo aloha manao réaction voalohany le resaka poteau tena ohatran'ny latsaham-baratra ny tena ny latsaham-baratra hoe 4 fois any vola anamboarany Jirama an'ilay poteau no ividiana malagasy ny poteau ray amin'ny vahiny. Aza mitefika aminareo hoe zany resaka zany inefatra voeny amin'ny vidiny poteau amin'ny vidiny anamboarany Jirama amin'ny poteau no ividiana malagasy poteau iray zay vita amin'ny vahiny 1 million de ariary izy raha ny Jirama manao azy fa kosa 4 millions d'ariary izy raha toka ny vahiny manao azy. Mpanan-karena ngatsika tsika zany ny tena farany manan-karena be ka dia ame vola fotsiny vahiny inefatra voeny amin'ny asa tokony vitatsika amin'ny vidiny ray dia ometsika vola ny vahiny anamboatra azy amin'ny vidiny inefatra voeny izay. Ny zavatra tsy manjary eo fanontanianao zany dia hoe iza no nanome an'ilay contrat ny Olé Technologie dia 134 millions de dollars. Ny volany LEAD dia 150 millions de dollars. Contrat ray no amoahana vola efa ho 80% na budget ana projet ray. Contrat non verina angambana zavaina tsara compagnie ray no mahazo ny
valopolo isan-jato mahery na projet iray. Olay teknôlôjia no nahazo contrat d'une valeur na 134 millions de dollars amina projet 150 millions de dollars. Nantany fanontaniana ianao. Manontany ianao fanontaniana hoe fa iza lay olay teknôlôjia? Inona compétence particulière? Maninona izy no manao an'izany volabe izany? Dia hodikodinao. Iza manao signian'io? Satria tokony tsy ho afa-maina non seulement ny gestionnaire de projet amin'ny lead, fa ao anatin'izay ny gestionnaire de projet ao anatin'ny Banque mondiale. Dia tsy afa-maina koa andray atao saika, satria matoa izany zavatra any no mitranga dia mahazo ny avis de non objection en Banque mondiale. Tompony andraikitra voalohany andray atao saika. Tompony andraikitra faharoa ny gestionnaire unité, gestionnaire de projet, de portefeuille ao anatin'ny Banque mondiale. Volabe io, nanisy mission de supervision teto Madagasikara. Les missions de supervision de lanja mazava be na dia naolakolana sy nafempenina fa tsy navita ny tokony ataony ilay olay teknôlôjia. Rehefa tsy navita ny tokony ataony le olay teknôlôjia dia nanaovana sous contrat tamina gasy. Ny zavatra henoko sy ny zavatra fantatro dia le asa tokony nataony olay teknôlôjia dia ny sous contractiavany tamina orinasa malagasy roa sa telo. Fanontanianao izany. Tsika efa izany ny tenina dondrona badraodro ka andeha andovola inefatra avoeny ny zavatra tokony vitantsika malagasy, zavatra tokony vitany orinasa mpanjakana. Dikan'izany rehetrarehetra izany misy zavatra be dia be tokony ho adihadianao, tokony fanenjehana ary antsona manokana ny ramatoa fa ny soerinay idirama io tompoko, idirama io tompoko. Zay koa no iantsoko hoe aongany l'IPM. Tsy mazava momba n'ilay rangahy. Raha mahay be izy ka mieritreritra amin'ny tombotsoa Madagasikara dia idirama io zay natonga ny rotaka ny tokony nataony azakazaka raha tosika. Tsy nanao izy. Dikany na izy tsy maninina, na izy miraiki-boaka isasany, dika miala izy. Zay mahatonga anay hoe alao io olona io. Mbola tsy vitan'izany amin'ny resaka angovo siaratra. Zay iresahana momba ny ataon'ny Banque mondiale Madagasikara dia efa mivazavazaiko hoe ahoana moa no anekenantsika ry malagasy fa vola 54 millions de dollars ny vidanana dirona koa miaraka amin'ny UNOPS, World Bank sy ny Banque mondiale zay tsy hita mifandeha an'ilay dirona koa 54 millions de dollars. Farany mbola anaovako resabe ty, resabe mihitsy satria vola tsy latsaky ny filazana zany. Efa ho 500 millions de dollars resaka aratra tamin'ny Banque mondiale, tamin'ny FMI fa zavatra tsisy manjary. Dia mbola toizina le izy, mbola toizina malagasy le izy. Tsy aholakolan'ilay groupement pétrolier, ny distributeur pétrolier sy ny producteur indépendant d'électricité hoe raha mety nareo. Non, takio avoay daholy niakatra ny feo, avoay tsirairay ny contrat d'achat d'énergie amin'ireo orinasa tsirairay reo. Ny antony nisy fotoana ny syndicat Jirama nanao fanazavana hoe vidiny malagasy, hofainy malagasy ny gropy, vidiny malagasy ny gasoil na ny
angovo entina midinana an'ilay gropy amin'ny karana aratra. Avy eo mbola vidina malagasy ihany koa ny resaka aratra vokatra. Ao anatin'izay tsy misy compteur amin'ny vokatra vokarin'ilay orinasa milaza fa mamokatra herinaratra ho an'ny JIRAMA. Faharoa, tsy misy ny compteur ahafahana mahita ohatrina firy-marina gasoil nampidirin'ireo olona tao. Dia mamoaka ny Cour des comptes hoe mangalatra be le olona. Mangalatra non seulement gasoil, fa mangalatra hatrany amin'ny resaka unité volume na électricité ampidiriny amin'ny JIRAMA. Dia manaiky daholo tsika menakavy. Nanao fanadihadiana ny ministra teo aloha Andra-Marisona. Dinona ny zavatra nolazainy. Contrat léonin ozy izy. Tena misy zavatra tsy manjary be dia be. Dia efa nataoko ny teny hoe ore olona entre 40 na puissance déclarée sy ny 15 entre 40 méga na puissance déclarée sy ny 15 méga na puissance effectivement fournie, misy 25 méga na différence zany. Zany 25 méga na différence zany angery olona. Isaky mandeha zany izy isaky ny adiny ray. Dia manary misy 25 000 kilowattheure. Raha kely indrindra no aloha malagasy vola. Fa tsy miditra amin'ny resaka JIRAMA. Dia manaiky tsika 25 000 kilowattheure. Mbola vidiny farany izay lafo. Vidin'ny fanjakana io rehefa avy mandoa compteur ny fanjakana mandoa vidina gasoil, vidiny aratra mbola vidina $700 tsy samitraka. Nantaniana le Andra-Marisona Gôly. Aiza lay raporo sy ny évaluation nataonareo? Maninona no afina feninany? Voaniodina izay dia voaraka le rangahy. Izy ny joro voaraka. Dia ny ambony, reo député reo, inona ny nataony? Rien nanotrina amin'ny Rajoelina sy Ravatomanga ary le teo aloha rehetrarehetra mangalatra dia savorivory eo. Mbola resaka JIRAMA, tsy nresaka famokarana aratra sy angovo. Misy volany, misy programmany, namena vola io, Bamboo Partners Capital, na Bamboo Capital Partners. Nolaza fa anangana fonds DSIM pour 97 millions de dollars. Voaka le izy efa tapitra ny DSIM, efa niotra ny atsasa-manila le DSIM, projet ray ny vitany. Le olona namena le fonds teo aloha dia nitabataba hoe fa inona nataon'ny Banque mondiale, misy zavatra tsy mazava nataon'ity Banque mondiale ity. Samy connect. Mbola mandeha le izy. Mbola niken'ny Banque mondiale ny 54 millions de dollars voaka tany DSIM sy ny lidy. Dia manaiky antsika menakavy eto. Za zany miteny andreo député reo. Inona ny ilana anareo e? Tsy misy. 90 taona nareo manaikinaiky angara Rajoelina. Tsy mitsasipany tsina, tsasipany vana. Zay daholo ny ao. Matezitra be. Za zany tena niakape mihitsy androany. Finalement, on a des données sur ces productions de poteaux. Poteaux tsy vita. Satria rapport ny Banque mondiale no milaza fa tsy vitany kole teknolojia ny poteaux zay nanaovany contrat. Vantanina anatin'izay hoe inona pénalité any olay teknolojia, inona mesure andraisiny Banque mondiale. Mesure andraisiny aloha dia hoe sous contrat kitiavana tamin'ny gasy indray
lay projet, lay poteau tsy vita tany amin'io, lay technologie, mais il y a pas d'énoncé qui va dire que on a pénalisé les technologies. De quelle manière? On a les contrats, les technologies. Quelles vont être les mesures à prendre? Quelles sont les mesures à prendre contre les gestionnaires de lead et à l'intérieur de la Banque mondiale? Unité de gestion. Lead, si, ni project manager, on a tenu Banque mondiale. De inona amin'iraiky ity andriamatosaika amin'izany sa hoe maika be andriamatosaika ny fanampitamby amin'ny malagasy satria zao misy 100 millions de dollars tsy mivoaka ao merge de resaka angovo zay efa fanarana zay efa niaprovena ary no neken'ny solombavam-bahoaka tamin'ny volana jiona de efa nolakolana etsika de ho avoaka koa 100 millions de dollars de tsy fantatra koa izy ndraiky koa nomena ny vola 100 millions de dollars io rehefa navoaka teo hoe misy firy 1 280 milliards d'ariary resaka bon de trésor spéciaux amin'ny Jirama de mbola mandeha foana ny connerie de mbola atao foana ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany de etsika menakandro de fampijerijerety ampanatsoina ny ana rehetrarehetra tsy retomboka ataovy aloha ny devoiranareo inona nampanatsoanareo an'le olona lalaovan'le olona fotsiny nareo eny tomboka menanareo ny contrat non avoy les contrats de vita iza le raha matoa amin'ny Jirama avoy les contrats tsy orinasan'ny tranonao io tsy volanao any am-posinao fa anao pikaramo natao hiaro ny tombotsoam-bahoaka de avoy ny contrat avoy daholo les contrats de lazao ny marina satria vola be ampakafo sisy ny ministra Ramarsona ampanatsoy inga ministra Ramarsona hoe amberanga aty fa ianao mba nanao an'ity ampanatsoy ny transparency internationale nanao ny enquête ny jiramaizina eo nareo de iodikodina eo de mody eo moa mandendeha mitsiritsirikany efa fantatra fa tsy zavatra manjary oui il faut le faire mais c'est pas suffisant je m'excuse c'est pas suffisant voalohany indrindra be de be ny zavatra tokony ho sainina de miodikodina le prime ministre de miodikodina daholo le ministre hoe nga ministre tena joli be non c'est pas suffisant zany angovo sy aratra zany dia secteur azo atao pourvoyeur d'emploi de plein emploi avec des revenus décents pour une multitude de malagasy ialana tsiny ialana fondro mampanakarena karana tsika satria voavidiny karana lay bany teo aloha Garajoel ary ny karana dia malala tsara mbola veriko foana compromate fantatry ny olona rehetrarehetra ny secréany Rajoel dia blackmail avany nanaovany ankivy ry Garajoel de manaraka ny sitrapony atafaka 3 volana de voavahanao tsy fantatry ny olona ny secret anao de ataoviny olona angovo ianao de mbola zao no mitoy tsy tsasany ankivy ilay prime ministre fa kosa dia olona ny frantsay mazava be izy ka tsy hisy zavatra ho ataony ho an'ny tandrazana Madagasikara tandrazana la France makasitraka antsika rehetra